mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy tratra ity talata faharoapolo volana Jona ity tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary andray ny ten'Andriamanitra mandrakariva. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany nefa dia vavakintsika. Rainay tsara indrindra misaotra anao izay efa nomenao an'ity fotoana manokana ity indray ahafahanay mandray zava-tsoa avy aminao, mifonanay ny tsy famendrehanay iray miteza ianao mba nadio anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary mangataka ianao mba hakasika ny fonay sy ny fanahinay rehetra ary ananatra anay ihany koa aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mitohy ny fanavaozana. Mitohy ny fanavaozana. Nanangana vahoaka amin'ny andro farany izay noho ny asa nataon'ireo mpanavao fivavahana lehibe tamin'ny lasa Andriamanitra, ka ny Baiboly no haninon'izy ireo. Kristy no hany loharanom-pamonjena ho azy. Ny fanahy masina no hany loharanon-keriny ary ny fiverenan'ny tompontsika no fatanterahany fanantenana rehetra. Hotoriana amin'izao tontolo izao mialoha indrindra ny fiverenan'ny tompontsika, ireo fahamarinana nosaronan'ny aiziny fahadisoan-kevitra sy ny lova-tsofina. Anisan'izany ny tena sabata maro ny Baiboly. Ny afatry ny anjely telo no niteraka an'io hetsika amin'ny andro farany io izay mikendry ny amita ny fanavaozana efa natomboka sy andray anjara miaraka ny Kristy amin'ny famotana ny asany eto an-tany. Ireo faminaniana lehibe eo amin'ny boky farany indrindra ny Baiboly dia maneho fihetsehana ataon'ny lanitra izay mamaritra ny eo anjaran'ny olona. Fihetsehana atao aorianan'ny fahadisom-panantenana izany mba hitoriana ny afatr'Andriamanitra farany ho an'izao tontolo izao. Ny Apokalipsy toko 4:10 dia miresaka ny amin'ny fiangonana maneran-tany izay mandrakotra an'izao tontolo izao, fiangonana mitolony vaovao mahafaly ny filazantsara mandrakizay izany. Hoy manko ny izy eo amin'ny Apokalipsy toko 4:20 milaza fa nisy anjely anankiray faha-efatra nanamby an'ireo anjely telo ary manome hery ny fanambaran'ireo anjely telo ilay anjely io, ka milaza manao hoe ny tany no hazavain'ny voninahiny hozy izy, nifantoka tamin'ireo toe-javatra lehibe mitondra ho amin'ny faratampon'ny tantaran'ny zanak'olombelona ary koa ny fandresena farany sy faratampon'ny filazantsara, ny toko 4:20. Asaiko ianao maky an'izany ny Apokalipsy toko 4:20 io mba ahitanao an'izany. Farany andiny voalohany fotsy dia manao hoe rehefa afaka izany hozy izy dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe ary ny tany no hazavain'ny voninahiny. Ny anjely izay nidina avy tamin'ny fanatrian'Andriamanitra be voninahitra tao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianan'ny fitoerana masina dia nasaina nanambara ny afa-pamindram-po farany sy ampitandrina ny mpon'ny tany ny amin'izay ho tonga amin'ity planeta tany ity. Ny andalan-teny dia milaza fa tonga miaraka amin'ny fahefana lehibe ilay anjely. Ekzousia ny teny grika ilazan'ny testamenta vaovao hoe fahefana ary mampiasa an'io teny io Jesosy ao amin'ny filazantsara amin'ny Matio rehefa maniraka an'ireo mpianany. Manome fahefanan'ny mpianany handresy ny fanapahana sy ny herin'ny ratsy Jesosy ary naneraka azy ireo izy
ka nanome azy ny herin'Andriamanitra mba handreseny amin'ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Naniraka azy ireo indray izy eo amin'ny Matio 7:20 saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia tamin'ny fahefana rehetra avy any an-danitra sy ety an-tany no nanaovana an'izany mba handehanan'izy ireo hanao mpianatra ny firenena rehetra. Tsika amin'izany fa Andriamanitra ny fahamarinana Andriamanitra atsika ary mihay manjakariva atsika raha ny tanjony dia isika rehetra izao tsy hisovery fandova amin'ny fanjakany. Ary anjely faefatra araka ny hitantsika androany dia mivoaka avy ao amin'ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ary mbola mandefa ilay afatra ny famindram-po farany ary mampitanjana ny mpony lanitra ny amin'izay ho tonga amin'ity tany misy atsika ity. Ny rariko dia tsy handalo fotsiny haninao zany antso izany fa mba ahafahanao mandray fanapahan-kevitra matotra fa miandany amin'Andriamanitra tokoa ianao. Amen. Ry Tompoandriamanitra io mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io zany. Misaotra anao ihany koa manazava ny teninao mandrakariva ao aminay mba tsy hatory izahay fa efa akaiky tokoa ny fotoana. Tompo ampio izahay hanavao ny fanoloran-tenanay isan'andro ary handray fanapahan-kevitra tsara mba hahafahanay handany aminao ary koa hanao rehetra izay sitraka ho tokony ho ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.